mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraabantsika rehavako malala tratra ity sabotsy faran'ny volana septambra ity, sabotsy fahatelopolo ny volana septambra. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky Isaia mpaminany, Isaia toko 2 andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Isaia toko 2 andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Efa nanendrim-piambina ho eny ambony mandanao aho ry Jerosalema ko mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny anareo izay mpampatsiaro an' Jehovah aza mitsahatra, ary aza mely azy hitsahatra mandra-panaony an'i Jerosalema ho mafy olona sy hodiraina amin'ny tany. Jehovah efa nianina tamin'ny tanany ankavanana sy tamin'ny sandriny mahery hoe tsy omeko ho an'ny fahavalonao intsony ny valinao, ary ny hafa firenena tsy hisotro ny ranom-boaloboka izay efa nisasaranao. Fa izay mijinja azy no hinana azy ka hideran'i Jehovah, ary izay nioty azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Isaia toko 120 sy 220 hatraty amin'ny farany amin'ny toko 220 moa dia mitantara ny anarenana indray an'i Jerosalema, ny anamboarana indray an'i Jerosalema taorian'ny fahababoana 70 na 70 taona tany Babilôna. Ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy dia manazava ny ataon'Andriamanitra, apahany amin'izay ataon'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely aty amin'ny fahababoana. Ozy ny andininy fahaenina hoe efa nanendrim-piambina eny ambony mandanao. Ny manda moa dia karazana rindrina matevina be anankiray, mety mahatratra any amin'ny 2 metatra ny hatevenany ny mandan'i Jerosalema. Amin'ny faritra sasany dia misy 2 metatra, misy 1 metatra ny hatevenan'ny manda. Ny antony dia tsy hoe natao hiarovana ihany mba tsy hahafahana miditra, fa natao hafahampiambina mahadehidehy mihitsy ny manda. Andrandray ara eny amin'ny zoron'ny manda na eny amin'ny tenatenan'ny manda dia misy tilikambo izay misy torona tilikambo izay hijoroan'ny mpiambina na hitazanan'ny mpiambina ny lavitra hoe reny fa tamin'ny mpanafika na reny fa akaiky ny mpanafika. Ary dia hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely manao hoe efa nanendrim-piambina eny ambony mandanao aho. Ny eny ambony manda mantsy dia mandrakariva atao tirage au sort, zany hoe atao atsapaka. Tsy hoe manao totsika hoe fandaminana fotsiny miaramila miandry eny ambony manda, fa misy miaramila manao garde zany na miandry, dia ndrandray ohatra amin'ny alina dia atao tirage au sort ndrandray. Zany hoe satria mieny amin'ny manda mandrakariva mila olona ndraindray tsy de mazoto hoe miaramila, mafimafy be neny, mangatsika be amin'ny alina, mamay be amin'ny atoandro, mila mifantoka tsara, mila mijerona, no zany de mamijana. Ary dia tsy hoe ny olona rehetra ny teo eny ambony manda hiambina amin'ny miaramila miandry rara, fa ndraindray dia atao tirage au sort. Dia eto Andriamanitra miteny manao hoe izy mihitsy no anendry, zany hoe tsy ny olombelona no anendry, tsy kisendrasendra no anendrena ilay mpiambina ho eny ambony manda, fa Andriamanitra no anendry ilay mpiambina na ilay mpitily eny ambony manda. Miantoka be amin'ny fiainan'ny filaminany ao anatin'ny manda mantsy ny mpiambina, satria raha mpiambina matory izy de ho tampoka ny fiavian'ny fahavalo. Raha ohatra ka mpiambina varimbarina izy, raha ohatra mpiambina tsy mahiratra tsara izy, zany hoe tsy mahatsinjo lavitra, tsy mahita hoe reneny fa tamy avy lavitra ny fahavalo, dia manjary ho tampoka amin'ny fiavian'ny tampoka amin'ny mponina ny fiavian'ny fahavalo. No zany dia tsy maintsy olona mahasalama, mahiratra tsara, olona mazoto, tsy resy tory, matanjaka no afaka hiazona zany andraikitra eny ambony manjany. De eto Jehovah ny teny manao hoe izy mihitsy no andray andraikitra hanendry ny mpiambina ho eny ambony manda. Revako Andriamanitra
mandray atanana ny fiainan'ny olona ao anatin'ny manda. Na inona hatevenany manda, na inona haavon'ny manda, rehefa matory ny mpiambina, rehefa malemy ny mpiambina, rehefa malaina ny mpiambina de zao vaky ihany manda. Satria misy latsoany hoe tovotany, latsoany hoe tovotany de zao rehefa avo be ny manda dia alain'ny fahavalo ny tany de asiany tany zany eo akaikin'ny manda, ohatrany hoe avoana kely zany de iny afa miakatra eo amin'ny manda, zay ny dikany hoe tovotany. Ary dia ny mpiambina ny manda no miaro ny miaramila manafika mba tsy ahatonga azy reny avita manorona tovotany na manorona na mitondra tohatra sy ny tahaka zany. Otsika manao hoe ny dikany hoe efa nanendry mpiambin'Andriamanitra eny ambonin'ny manda ho an'ny zanak'Israely de miantoka ny fiainan'ny mponina ho aminy zany izy, miantoka ny fandripahalemany mponina ho aminy zany izy. Rehavako Andriamanitra manendry olona iambina ny mandatsika, iambina ny fiainatsika. Andriamanitra andray andraikitra iambina izay ikelezatsika aina. Andriamanitra iambina izay ikelezatsika aina amin'ny fiainana isan'andro. Ary dia amin'ny andininy vitsivitsy ty koa de lay mpiambina dia tsy hoe miambina miambina ihany, miambina amin'ny fiavian'ny fahavalo, mitodika ny velany zany izy, mitazana ny fahavalo, manaitra ny olona raha tamin'ny fahavalo. Fa ny faharoa koa dia io mpiambina io dia tsy mahazo mangina io. Ny olona tendren'Andriamanitra dia olona tsy mahazo mangina, zany hoe olona tsy mpitazapotsiny ny fiavian'ny fahavalo, olona manaitra manentana ny mponina ho iasa, manentana ny mponina ho vonona. Atrefa tonga anisany diny fa meny hoe koa mandrakariva nandrona raha de tsy mahazo mangina reny, eny ianareo zay mpampatsiaro an' Jehova aza mitsahatra. Rehavako hotsika manao hoe Andriamanitra ny manendry ny mpiambina eny ambonin'ny manda, ary io mpiambina io dia mpiambina tsy maintsy miteny, manaitra ny olona hitodika amin'Andriamanitra, manaitra ny olona iambina. Satria mpiambina no manaitra ny olona miomana fa akaiky ny fahavalo, na miomana fa lavidavitra ny fahavalo sy ny tahaka zany. Fa eto de zao indray zany mampiomana ny olona, mampiomana ny mpiambina manao hoe mitodia amin'Andriamanitra, zay lay sary, mitodia amin'Andriamanitra, mikina amin'Andriamanitra. Rehefa ko malala iza moa ny mpiambina, iza moa mpiambina am'zao andro enazitra zao, ny fiangonana. Ny fiangonana ny mpiambina, ny fiangonana ny mpiambina apetrak'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina eto am'zao tontolo zao. Mpiambina izay manaitra ny kristianina, manaitra ny firenena mba tsy ho variana fa hitodika amin'Andriamanitra. Ny fiangonana no manana adidy, fiangonana no nirahin'Andriamanitra, no fidin'Andriamanitra, no tendren'Andriamanitra, hanaitra ny firenena hitodika amin'Andriamanitra. Ny fiangonana koa no manaitra ny mpiambina, manaitra ny firenena, manaitra ny mpiarabelona mba tsy ho variana eo anatrehan'ny fiavian'ny fahavalo, eo anatrehany zay mety ho fiavian'ny fanimbana ny fiadanana sy ny fahasambaran'ny olona. Dia hoy ny tompo eto raha mipetraka tsara amin'ny toeran'ny fiangonana itsika kristianina zany, toy izy manao hoe inona ny asantsika? Ny asantsika de zao mampahery ny olona, mamerina ny olona ao anatin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Zay ny mpiambina, zay mampiambina ny fiangonana, mamerina ny olona ao amin'Andriamanitra. Zay no asantsika kristiana. Raha mitenitsika hoe fiangonana dia tsy lay fiangonana institution ihany, hoe io eny lay fiangonana misy anay, lay fitandremana misy anay, lay rafitra lay fiangonana misy anay, fa lay isam-batan'olona mihitsy, lay kristianina mino an' Jesoa, iny io lay io kristiana isam-batan'olona tahaka azy tahaka anao, io le mitaonan'ny olona hiverinao amin'Andriamanitra. Ary miverinao amin'Andriamanitra tahak'izay mety hitany amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany, miverinao amin'Andriamanitra atsiaro ny fahadisoana, zay ny Jeremia mpaminany. Fa eto dia miverinao amin'Andriamanitra satria atsiaro hoe navela heloka, miverinao amin'Andriamanitra satria efa avy mibebaka, ka miverinao amin'Andriamanitra mpanantenainy fiainana vaovao. Eto zany lay mpiambina de zao mpiambina tsy mba mpanan-kivy,
mpiambina tsy mba mampiravoravo tanana, mpiambina tsy mba manao zay atrotraka, fa mpiambina manome toky mitondra ny tenin'Andriamanitra pampahery. Ary zany ny asan'ny fiangonana, zany ny asan'ny kristianina, zany ny asan'ny rasan'Andriamanitra amitsika. Itsika de tokony pampahery, ny kristianina de pampahery. Ary mampahery de zao mampahery ny olona ao anatin'ny fanantenana fa Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia manome toky fa ozy manao hoe efa ninina mihitsy aho fa tsy omeko ho an'ny fahavalonao intsony ny varinao, fa izay mijinja azy no ihinana. Le afako am'izao andro iainantsika izao zao ataontsika hoe taona iainantsika izao de zao mahititsika fa miatraika amin'ny andavanandro ny olona eran-tany ny fahasahiranana. Korotana tsy korotana roa hitatsika any Europa ary io, zay aty Afrika io, any Moyen-Orient io, any Asie io, de hitantsika zany korotana zany. Ary mampitebiteby ny olona eto Madagasikara moa dia vao mainka mitebiteby any ambanivohitra rehetrany, misy olona manao akeriny makatakalina aina, tsy ompontsony ny alaina fa olona, ary tsy olona ray tsy olona olona renda miaraka rofina fa vahoaka ampolo no alaina akana volana apitrizany, mitebitebiteby ny olona. Ny maraina atao tsy ho ariva, ny ariva atao tsy ho maraina, mitebiteby nandray voatery matory eny zay hitatsika am'izao andro ankehitriny zao. Inona ny afatry tsika kristianina manoloana ny fiarahamonina? Fiverenana amin'Andriamanitra, ny fanomeza toky fa Andriamanitra na inona miaro ny mpanompony. Fa ny faneken'ny fiangonana koa hijoro am'izay nanendren'Andriamanitra azy eny ambonin'ny manda ka ho pampahery. Ny faneken'ny fiangonana hijoro eny ambonin'ny manda ka hapitraka ny olona hitodika amin'Andriamanitra. Faneken'ny fiangonana hijoro ampatsary ny olona fa izao Andriamanitra de miasa, Andriamanitra de tsy hitohaina, Andriamanitra no mifidy, Andriamanitra ny maniraka, Andriamanitra ny manamasina, Andriamanitra miaro-miasa. No zany de ity mofinaina voalahatra ity andininy fahenina sy ka hatramin'ny fahasivy de manaitra ny fotsika kristianina, manaitra ny fotsika hifaly amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Kama mety hiteny hoe ahoana moa zany ny faliana, ny fantrana, ny fahasahiranana, ny vidim-piainana, ahoana moa zany nafahana mifaly am'izao? Le afaka malala ny fifalian'ny mpino averitsika indray, fa ny fifalian'ny mpino tsy aveny velany makaty anaty akory, fa avaty anaty makeny velany. Ny fifaliantsika de zao ny fananantsika n'Andriamanitra ao anatiny manjary fifaliana. Ny fahavokarana sy ny fanambinana eo amin'ny asa de zao avaty anatytsika, avy amin'ny finoatsika, avy amin'ny fahatokitsika n'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra ny mampavokatra, Andriamanitra mitany azy, araka ny tenin'ny Salamana hoe io ange na de lavy daholo aza ny manodidina anao de zao ianao ahajoro. Afaka malala anankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra isika ary mahatoky sady manana fanantenana fa ny Andriamanitrika tsy mamitaka sanatria, fa ny Andriamanitsika de mitahy antsika, momba antsika. Fa ny faharoa zay afatra antsika rehefa koa de mifaneketsika kosa ho anay koa mpiambina. Tsy hoe satria tahina isika, tsy hoe satria arovan'Andriamanitra isika de tanana mitsotra handray ihany, fa ny tanan'ny kristianina koa de tanana mitsotra hiasa, tanana mitsotra hitantana ny manodidina azy, ary tanana mitsotra mba ampahery sy anaiky hiasa ao an'Andriamanitra. Zany rehefa malala meteza koa hijoro, meteza koa pampahery, meteza koa ilaza vaovao mahafaly, milaza ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'Jesoa ho an'ny manodidina. Tsy hoe faly mandray ihany isika, fa faly koa hizara, faly koa hampahery, faly koa anaiky ho mpiambina tendren'ny tompo eny ambonin'ny manda. Andriamanitra ny ampahirana rehefa malala ary hitantana anao am'izao farany herinandro zao, hanomezan'ny tompo fifaliana sy herim-panao anao ahafahanao mijoro vavolombelona ny zao herinandro vaovao zao indray, ary tsy ahafoina asaraka anao ny tompo. Ivavaka sika tompo am'izao anao zay fa ianao de Andriamanitra fitiavana, ary ianao no manendry, ianao no miantso anay. Tsy hoe manendry teny zay tompo, tsy hoe manatona anao raha tsy efa ianao no niasa na nadio na navao anay. Andriamanitra ny fanantenana ianao, Andriamanitra ny fandresena ianao, de misaotra tompo ny amin'ny finaina zay novakinay tamin'ity andro ity, nomenao anjara ho anay.
mahatonga anay afaka anaiky ho irakiraka ao manaiky mahatonga anay manaiky sy retsy lahatra fa ianao de miantso ianao no manositra ny Andriamanitra mahatoky ianao de mampahirezany tompo am'izay andrakitra tianao hijoroanay vavolombelona. Vavaka zay tompo ho an'ny firenenay, vavaka ho an'ny isa-tokantrano, vavaka ho an'ny tsiraray avy amariny fa marina ny teninao ka ianao no miambina, ianao no miaro izay fiasana ihany. De vavaka koa zay tompo ho an'ny tsiraray avy hizara fifaliana, hitondra vaovao mahafaly amin'ny manodidina azy, ho fitaovan'ny fitiavana, ho fitaovan'ny fifaliana, ho fantsona mampita fiadanana ary indrindra mampita ny teninao. Jereo ireo marary Jesosy, jereo ireo manana olana, jereo ireo manana ady am-panahy, ao aminao ihany misy ny fiainana. Azaviranao erikerika fa ataovy mitodika aminao Andriamanitra rehefa manome toky fa azy anterana amin'ny fotoana rehetra. De manonona ny fiadananao Jesosy amin'ny tokantrano tsirairay tompo amin'izao farany herinandro zao. Jereo amin'ny famindramponao aro-tsay fiadanana sy fifaliana ny isam-batan'olona. Saotra Jesosy. Amen.